taranja basketball izay ihany dia hiditra eo amin'ny dingana farany amin'ny fedina ny amboaran'ny filoha ny taranja basketball amin'izao fotoana izao ka anomboka amin'ny ity herinandro ho avy ity ny fananana dingana farany izay ka dia hitondra fanazavana mikasika an'iny izay Andriamatoa Jean-Michel Marson filohan'ny fédération malagasy ny taranja basketball. Tonga tokoa moa tsika zany amin'ny ataontsika hoe famaranana an'ity coupe du président ity rehefa iraha malala avy nivezivezy ny faritra maro teto Madagasikara nandraisan'ny club maro teto Madagasikara anjara avy any atsimo hatrany avaratra avy any andrefana hatrany atsinanana izay ny afara tany Mahajanga dia tonga eto Antananarivo. Ekipa valo azo lazaina hoe sangany amin'ny basket eto Madagasikara zany no hiatrika ny ataontsika hoe top 8 moa ny filazantsika azy amin'izao fotoana izao ny lehilahy ary ny ekipa efatra voalohany tamin'ny championnat national vehivavy farany teo no hiatrika izany amin'ny sokajy vehivavy. Ireo zany no andrafitra ny ekipa hiady ny andihany faharoa amin'ity coupe ny président de république eto Madagasikara. Fantatra fa ny faharoa ambin'ny folon'ny volana martsa ny fe-potoana farany tokony metrahana ny hoe fahavononan'ny ekipa tsirairay andray anjara aiza ho aiza ny mahakasika an'izay. Fahalalako azy aloha mavonina daholo ny ekipa mety tonga daholo ireo ekipa ireo satria zava-dehibe eo amin'ny ekipa tsirairay aby ny lalao toy izao izay tsy nisy teo aloha zany hoe raha reo sokajy indrindrindra reo sokajy NA reo hatramin'izay dia tany amin'ny volana jona vao nanomboka compétition sangany ohatr'izao. Ankehitriny zany dia nisy an'ity coupe du président ity nahafahan'ny club tsirairay nanana an'io ataontsika hoe compétition aty amin'ny voalohan'ny saison aty voalohan'ny taona aty ary izay hita fa nampiakatra tokoa ny avoletan'ny mpilalao ka manantena fédération fa ho tonga ara-potoana daholo ireo club tsirairay aby izay voantso sy qualifié tamin'io top 8 io. Raha oharina tamin'ny andiany voalohany inona mety hampiavaka an'ity andiany faharoa ity? Mampiavaka azy voalohany aloha dia nisy ny sokajy vehivavy izay zany fanomboana le izy dia natsona ireo sokajy vehivavy ireo izay eritreretina miheritaona fa hivelatra kokoa ny lalao. Ny faharoa dia hitantsika le lalàna mifian'ilay compétition izay nahafahana nametraka club roa avy amin'ny sokajy NB zany hoe première division B ho tafakatra any amin'ny NA raha ohatra ka voalohany sy faharoa tamin'ity compétition ity izay nahafahan'ny club any SPPC avy any Mahajanga sy ny challenger izay nitsana tamin'ny heritaona dia efa tafakatra sady miverina amin'ny NA. Zany zany dia anisan'ny ataontsika hoe anisan'ny motivation ozy ny teny frantsay ho an'ny club reo club NB rehetra reo ary hitantsika fa betsaka tokoa club NB nanaraka an'ilay. Fahatelo dia mampiavaka azy dia eo amin'ny teny frantsay événementiel ihany koa an'ity coupe du président ity dia isy hetsika maro samihafa izay hitantsika koa ao anatin'io ary fanohanana an'ireo club zany mampiavaka azy amin'ny championnat coupe du président zany dia misy ireo karazana motivation ho an'ireo club tsirairay aby ary indrindrindrindra ho antsika mpijery izay fantatra fa liana dia liana tokoa hijery lalao mahafinaritra, hijery lalao amin'ny lentany ambony ary indrindrindra hifankahitantsika voalohany taona izao dia betsaka zany mihetsika karakarain'ireo commission sy mpandrindra tsirairay aby atao fédération ao anatin'izy io.